Misy ady iray mitranga isan'andro ao anatintsika ao. Nefa matetika tsy tsapantsika akory izany. Ny ady ao amin'ny eritreritra izany raha lasaina bafy malala. Betsaka amintsika no mitandrina ny teny sy ny fihetsika nefa tsy dia miraharaha loatra izay mameno ny saitsika. Kanefa ny eritreritra ny fototry ny zavatra rehetra ataontsika. Raha velantsika ho feno zava-poana sy tsy mahasoa ny saitsika dia hiena tsikelikely ny fiainam-panahintsika ary lasa marefo mihitsy ny ara-panahintsika. Izany no antony angatany Davida tamin'Andriamanitra hoe dinio aho ary fantaro ny eritreritro. Mila mangataka amin'Andriamanitra isika mba hanadio sy hitarika ny fisaintsainantsika isan'andro indrindra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ny marina dia tsy vitantsika samy rery ny mifetanteraka ny saitsika rahalako sy anabafy malala. Mila ny fanampian'Andriamanitra isika satria rehefa mamela an' Jesosy Kristy hitoetra ao am-pontsika isika dia izy no mameno ny eritreritsika, ny faniritsika ary ny tanjontsika rehetra io. Miaina ny fitiavana ny zava-poana rehefa ao am' Jesosy isika. Ary mitombo kosa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny zava-masina rehetra. Rehefa zatra mifaly amin'ny zavatra ara-panahy ny saitsika dia miomana tsikelikely ho amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa ampanantenan'Andriamanitra antsika, efa fantatsika kristianina izany. Zava-dehibe ny mifehy sy mitandrina ny eritreritsika fa tsy ny fihetsika ivelany ihany. Izay mameno saitsika isan'andro no mamolavola ny toetrantsika sy ny fiainantsika. Tsy ampy ny eritreritsika samy rery, ny herintsika samy rery, fa mila ny fahasoavan'Andriamanitra isika mba handresy. Rehefa mitoetra ao am-po Jesosy Kristy dia manova ny fisainana sy ny faniritsika rehetra Jesosy Kristy. Anio, maka fotoana kely andinihana ny sainao. Miantso anao ny Tompo handinika ny sainao. Inona ny tena mameno ny eritreritrao isan'andro? Moa ve i Kristy no ivon'izany? Sa zavatra hafa izay mety tsy hitondra fiadanana ao antsika? Mangatamin'Andriamanitra, hiditra sy anjaka ao am-ponao sy ny sainao. Satria rehefa Jesosy Kristy no mameno ny eritreritsika dia miova tsikelikely ny fiainantsika manontolo. Raha nahasoanao izao hafatra izao dia zarao amin'ireo namantsika ireo ihany koa. Andehantsika hiaraka hanondrika alohantsika hivavaka. Rainay izay any an-danitra misaotra anao noho ny teninao, misaotra noho ny fahatsaranao. Ankehitriny dia nampianarinao indray izahay fa mila miantehitra tanteraka aminao Jesosy Kristy. Mila mampiditra ao am-ponay anao Jesosy Kristy. Ka rehefa ao anatinay ianao dia mandeha amin'ny lalan'ny famonjena izahay. Ny teninao anie tsy hiverina any aminao raha tsy misy vokany eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Mivavaka manokana ho an'ny any an-tokantrano manaraka izao fandaharana izao. Ianao anie hamindra fo manokana ho azy ireo. Ary ianao anie hanome fiadanam-po sy fiadanan-tsaina ho azy ireo tsiraray avy. Raha misy ny manana olana meteza ianao vahaolana dia arovy mandrakariva izahay. Taio ny tontolo andro izay diavinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.